Miaina ao anatin'ny tahotra sy ny fitaintainana isan'andro ireo olona apatrida. Azonao fitiana fohifohy ve ny mombanao sy ny tantaranao? Fa hoe miresaka za am'le hoe teratany eto Madagasikara za matsiaro za hoe za malagasy. Malagasy za satria miaina ohatran'ny malagasy rehetra. Teto zany mianatra, ray aman-dreniko teto mianatra. Za koa tsy manana zom-pirenena, tsara nivoaka Madagasikara za. Na dia teraka sinoana teto, efa ampolo taonany maro aza ny fianakavian'ireo olona ireo dia raisina ho toy ny vahiny foana izy. Tsy manana zom-pirenena hafa nefa izy, satria efa tsy misy roa intsony amin'ny tany niavian'ny razambeny ka lasa nationalité indéterminée, ampandoavana vola toy ny vahiny mipetraka eto ary mila havozina matetika izany, izay vao mahazo ny visa permanent. Sahirana nefa ny ankabeazan'ireo apatrida, manefa io sandam-bola ahafahana mahazo karatra hipetrahana ara-dalàna eto io. Zaho dia hiteny foana hoe raha ohatra hoe amena zom-pirenena foana zay, nefa raha mbola tsy raisinareo hoe ho vahoaka malagasy, hoe malagasy ohatran'ny malagasy rehetra, dia ohatran'ny zava-poana zay. Hoe le zavatra zany niainako, dia moramora aminakahy zany miresaka zavatra niainako. Raha ho tanisaiko hoe toy tena maro zavatra niainako, sarotra nandalo tamin'ny fiainako. Nisy fotoana ane zaka nila namono teny, tsy fananako any. Nisy fotoana za resy, tena resy ohatran'olona resy hoe aloha angamba ny maty. Voaozina hiaina ao anatin'ny tahotra isan'andro ve izy ireo? Maro amin'ireo apatrida na tsy manan-tsata no teraka ary nandalo ity tany ity, nefa tsy voapirofo ny fisiany. Misy efa anjato taonany maro izy ireny no niaina izany eto amintsika. Fotoana izao hitondrantsika vahaolana ho azy ireo. Miarahaba antsika manaraka izao fandaharana izao, na isika manoloana ny vata fahitalavitra, na isika atao anaty efitrano, na isika handray anjara fitenenana atao anatin'ity fandaharana ity. Ity fandaharana ity dia fandaharana ady hevitra, hiadivantsika hevitra, hifanankalozantsika hevitra mikasika indrindra ny loha hevitra hoe iza moa no malagasy. Rehefa mitentsika hoe iza moa no malagasy dia voaresaka avy hatrany hoe iza koa no tsy malagasy, satria rahantsika mahafantatra fa eto Madagasikara dia misy olona amanarivony tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy, nefa koa tsy mizaka ny zom-pirenena firenena hafa. Misy amanarivony izy ireo araka ny nolazaiko teo. Ireny no antsoina amin'ny teny frantsay hoe apatrida, antsointsika ihany koa amin'ny teny malagasy hoe tsy manan-tsata. Manerana an'izao tontolo izao dia misy 10 tapitrisa eo no isan'ireo tsy manan-tsata. Manerana an'izao tontolo izao araka ny nolazaiko teo, matetika dia olana avy amin'ny fifindramonana no mahatonga izay tsy fananan-tsata izay, satria ireo mponina miala avy any amina firenena anankiray ka tonga hanorim-ponenana any amin'ny firenena anankiray dia matetika esoriny ilay firenena niaviny na niavin'ny razambeny tsy hizaka intsony ny zom-pirenena, nefa koa rehefa tonga ao amina firenena anankiray dia tsy raisiny ilay firenena ho mpizaka ny zom-pirenena ihany koa, ka izay no mahatonga azy ireo hoe tsy manan-tsata. Isika eto Madagasikara dia samy avy amina mpiavy avokoa, satria raha ara-tantara iarahantsika mahafantatra fa tsy nisy olona teto Madagasikara tany ampiandohana tany fa mpiavy daholo isika rehetra. Nanomboka oviana nefa no voafaritra hoe malagasy ireto olona ireto, ary nanomboka oviana ihany koa no voafaritra fa tsy malagasy intsony ary tsy afaka mizaka intsony ny zom-pirenena malagasy. Ijery horonan-tsary, anaraka horonan-tsary anankiray isika mikasika indrindra izay fifindramonina nisy teto Madagasikara izay, nanamaritana hoe nanomboka oviana no nisy ny malagasy ary nanomboka oviana no tsy nekena ho malagasy intsony ireo mpiavy ireo. 2 minitra ny faharetan'ny horonan-tsarisika arahantsika amin'izao. Avy aiza moa ny malagasy? Andao hiverenana kely hoe ny tantara. Taloha elabe tany, raha vao niforona ny kontinanta dia efa nosy Madagasikara. Fa raha etsy taona lasa izay ny helipatrana nanerana ny tany ny olombelona ny angavy tao Afrika, ary taty aparany mihitsy, izany hoe 2 taona lasa izay vao nanomboka nisy olombelona tonga teto amin'ny nosy Madagasikara. Maro lafy ireo mponiny Madagasikara voalohan'ireo, satria misy ny avy atsinanana, avy any andrefana, ary misy ny avy any avaratra. Tsy niaraka tonga ihany koa izy ireo, ary ny sesisesy ny fahatongavany. Fa ny azo lazaina dia ny hoe
mpiavy avokoa ny razambeny malagasy. Noho ny tafatoetra teto amin'ny nosy Madagasikara ireo mpiavy ireo dia ny tomboisa, ny fanerasera, ny fanakalo, ny fangaro ary nametraka rafitra tsikelikely mba hampirindra ny fiarahamonina. Nandritra izay vanim-potoana nametrahana rafitra sy fanjakana izay dia tsy nitsahatra trano ny fahatongavan'ny olona vaovao ny toetra sy namela taranaka teto Madagasikara. 200 taona lasa izay vao nisy ny fanjakana tokana azo lazaina hoe nahasahana ny nosy manontolo ka nantsoina voalohany hoe fanjakan'ny Madagasikara. 20 taona lasa izay raha nosanahan'ny la Frantsa i Madagasikara dia mbola nitoy hatrany ny fahatongavan'ny mponina vaovao namela taranaka iaina teto Madagasikara. 50 taona lasa izay raha naverina tamin'ny Malagasy ny fahaleovantenany ka nanao ny lalàna mifehy ny fizakana zoam-pirenena Malagasy isika dia misy tsy noraisina ho Malagasy ireny taranak'olona nitoetra teto amintsika ireny. Ny olana nefa dia tsy nitazona izay fifandraisana tamin'ny tany niavian'ny razambeny izay ny sasany tamin'izy ireo ary noho niteraka ny taranany dia sady tsy afaka nahazo ny satan'ny firenena niaviany no tsy nahazo ny zoam-pirenena Malagasy ihany koa. Ireto farany no antsoina hoe tsy manan-tsata na hoe apatride. Satria mbola tsy niovy io lalàna mifehy ny fizakana ny zoam-pirenena Malagasy io dia sady tsy malagasy izy ireo ara-taratasy kanefa tsy vahiny ihany koa satria efa nanorona ny fiainany eto amin'ity nosy ity hatry ny ela. Izay no nahatonga ny fanontaniana hoe tokony ho raisina ho malagasy ve ireo tsy manan-tsata ireo? Araka ny lazaiko teo dia misy 10 tapitrisa eo izy ireo no tsy mizaka ny zoam-pirenena tsy manan-tsata manerana izao tontolo izao. Nisy araka izany fifanarahana sy lalàna napetraka iraisampirenena ahafahan'izy ireo misitraka ihany ny zon'izy ireo. Iresadresaka mikasika izay indrindra Ramatoa Mina Rakotoarindrasata mpahay lalàna avy ao amin'ny focus développement. Ametraka fanontaniana amin'ny Ramatoa Mina Rakotoarindrasata hoe inavy re no fenitra iraisam-pirenena mifehy izany hoe tsy fananan-tsata izany na izany tsy fizakana zoam-pirenena zany eto amin'izao tontolo izao. Voalohany indrindra aloha dia misy ny fanambarana iraisam-pirenena mikasika ny zon'olombelona na ny déclaration universelle des droits de l'homme izay nanambara efa hatramin'ny taona 1970 sy 1990 fa anisan'ny zon'olombelona ny zo mizaka zoam-pirenena. Ao anatin'ny andininy 520 amin'ny fanambarana io dia milaza fa ny olona tsirairay dia manana zo hizaka zoam-pirenena. Tout individu a droit à une nationalité. Taty aoriana betsaka ihany koa ireo lalàna iraisam-pirenena sy iraisam-paritra maro izay nankatoavin'i Madagasikara, ny ratifien'i Madagasikara, izay mbola manamafy an'io zony tsirairay hizaka zoam-pirenena io. Raha tsy laza fotsiny tamin'ny taona 1970 sy 1990 nankatoa ny fanarahana momba ny fanafoanana ny endrim-panavakavahana, mpanavakavaham-bolo-koditra isika Malagasy. Dia vao tamin'ny herintaona tamin'ny 1974 nankatoa ny fanarahana mikasika ny zon'ireo olona manana fahasembanana. Raha fitinina ny FDB voalaza amindreo fenitra iraisam-pirenena sy iraisam-paritra ireo dia manamafy ny zony tsirairay hizaka zoam-pirenena, tsy misy anavahana ny fiaviany, ny volo-koditra, ny mahalehilahy na mahavehivavy azy, ny finoany, ny fironany ara-politika, ny fari-pananany, ny fahaterahany na antony hafa koa. Misy anefa eto amin'izao tontolo izao olona araka ny voalazantsika teo hoe tsy manana an'izay zoam-pirenena izay, tsy mizaka na zoam-pirenena viaiza na zoam-pirenena viaiza. Manao ahoana indray ny lalàna sy ny fifanarahana iraisam-pirenena mikasika ireny tsy manan-tsata ireny? Raha ny lalàna iraisam-pirenena dia mametraka mazava tsara izy hoe tsy tokony hisy fanavakavahana anatin'ny lalàna mifehy ny fizakana zoam-pirenena. Ohatra hoe tsy tokony hanao fanavakavahana amin'ny vehivavy amin'ny mahavehivavy azy ohatra. Raha ohatra hoe amin'ny resaka zoam-pirenena fiazonana zoam-pirenena, fahazona zoam-pirenena, fanovana zoam-pirenena na fampitana izany amin'ny zanany dia tokony hitovy ny zon'ny vehivavy sy ny lehilahy. Misy ihany koa amin'ny fenitra iraisam-pirenena izay anisan'ny nankatoavin'i Madagasikara milaza hoe raha ohatra zaza anankiray teraka amin'ny tany anankiray ka tsy afaka mahazo zoam-pirenena n'aiza n'aiza izy dia tokony homen'ilay tany na haterahany
ny zoam-pirenena zany. Ijery kely tsika angambany hoe manao ahoana ny code de la nationalité malagasy na ny lalàna mifeha ny fizakana ny zoam-pirenena malagasy. Izy io dia didy tsy volana efa mivoaka tamin'ny taona 80 tamin'ny fotoana nazahoantsika ny fahaleovantena zany ary mbola tsy niova hatramin'izao. Misy andalana maro ao anatin'izy io izay azo atao hoe tsy mifanaraka, tsy manaja ny zon'olombelona satria misy ireo andalana ao anatiny ao zany izay manavakavaka amin'ny vehivavy. Meko ohatra amin'izany fomba roa ihany no ahafahan'ny vehivavy malagasy mampita amin'ny vantana ny zoam-pirenena amin'ny zanany. Dia na ilay zaza teraka ivelan'ny fanambadiana na apatrida ny rainy. Raha ohatra zany zanaka vehivavy malagasy nanambady vahiny ka teraka tao anaty fanambadiana izy dia tsy avy hatrany dia malagasy zazy io fa mbola mila mangataka, mila mandalo fombafomba maromaro izay azo atao hoe somary manandro-sarotra ihany. Dia tsara marihana fa amin'ireo firenena 990 maneran-tany dia 726 no firenena mbola manavakavaka amin'ny vehivavy mbola tsy mamela ny vehivavy ampita tsy misy fepetra ny zoam-pirenena amin'ny zanany. Dia Madagasikara ao anatiny ao miaraka amintsika ao anatiny ao firenena toa ny Iran, Irak, Arabia Saoudite sy Koweït. Ankoatr'izay ihany koa tsy afaka mamindra ny zoam-pirenena amin'ny vadiny ihany koa ny vehivavy malagasy nefa ny lehilahy malagasy afaka manao an'izany. Na vahiny ary zany no vadiny afaka mamindra izay zoam-pirenena izay ny lehilahy malagasy. Afaka mamindra izy na apatrida ny vadiny na manana zoam-pirenena hafa ny vadiny dia afaka mamindra. Fa ny vehivavy malagasy tsy afaka mamindra mihitsy ny zoam-pirenena amin'ny vadiny. Amin'ny zanany. Amin'ny vadiny sy amin'ny vadiny fa amin'ny zanany zany mila condition zay vao mila hoe teraka ivelan'ny mariage, mila hoe apatrida ny rainy zay vao mifindra direct les nationalités. Dia misy koa anatin'ny code de la nationalité atsika milaza hoe mety ho very ny zoam-pirenen'ny vehivavy malagasy raha toa ka manambady vahiny izy ka mahazo nationalité an'io vadiny io. Misy an'izany ao anatin'ny code de la nationalité atsika nefa ny lehilahy malagasy izay manambady vahiny tsisy resaka momba an'izany ny anazy. Dia ankoatran'izay ihany koa anisan'ny mety antony mahatonga ny olona ho lasa patrida ihany koa ny fanavakavahana, adiniko ny laza teo fa misy koa ny fanavakavahana atao amin'ny olona manana fahasembanana ao anatin'ny code de la nationalité atsika io. Satria ho an'ireo olona izay tsy maintsy mangataka zany izay vao mahazo nationalité malagasy ka le lazaiko teo le hoe zanaka vehivavy malagasy nanambady vahiny teraka tao anaty mariage ilay zaza mila mangataka alohan'ny faraiky amin'ny 20 taonany zany ny nationalité malagasy mamany io zazy io na ka an'ilay ramatoa vehivavy apatrida na vehivavy manana nationalité hafa fa nangataka ny nationalité malagasy ny vadiny tamin'ny fotoanany mariage zany tamin'ny fotoanany fisoratam-panambadiany zareo dia voalaza ao anatin'ny lalànantsika io hoe afaka lavin'ny fanjakana malagasy ny fanomezana ny zoam-pirenena malagasy ireo olona ireo raha toa ka manana fahasembanana ara-batana na ara-tsaina izy. Raha ho antsika eto Madagasikara ao anatin'izay minara-kotoarin-drasata tahaka ny ahoana izy avy ireo olona lazaina fa tsy manan-tsata sy tsy mizaka ny zoam-pirenena malagasy ary tsy mizaka ny zoam-pirenena hafa ihany koa nefa monina eto Madagasikara ary ataontsika hoe efa naharitra amampolo taona ny indraindray aza mety efa amanjato taona. Alohan'ny amaliko an'izay angamba dia lazaiko kely hoe anisan'ny mahatonga ny apatrida nisy teto amintsika ary vao mainy tombo nisan'izy ireo dia tsika mihitsy no tsy nampiatra ny zavatra voalaza anatin'ny fanarahana iraisam-pirenena izay nankatoavintsika. Ohatra ilay fanarahana iraisam-pirenena milaza hoe raha zaza teraka apatrida eo amin'ny taninao dia tokony homenao ny nationalité anao izy. Tsy nampiaritsika izay dia lasa nisy mihitsy ny possible eto amintsika ny apatridi lasa mifindra de génération en génération. Ny ray beny efa apatrida, ny zanany apatrida koa rehefa avy eo zafikely mbola apatrida ndraiky io noho ny tsy fampiarantsika an'io lalàna io. Ankoatran'izay ihany koa sarotra be ny manam-pirofo hoe apatrida ny olona eto amintsika satria misy rafitra tokony napetraka voalaza ny lalàna hoe misy rafitra atokana anamarina hoe apatrida tokoa ny olona ray misy rafitra tokony napetraka hoe hiaro ny zon'ireo apatrida ireo nefa ny tsisy mipetraka ireo rafitra ireo. Dia ankoatran'izay ihany koa anisan'ny olana mahatonga ny apatridia eto Madagasikara ny tsy fahafantaran'ny olona ny lalàna. Mino fa betsaka amintsika no tsy malala hoe inona ny contenu an'ny code de la nationalité atsika. Maro zao ny vehivavy apatrida nanambady
malagasy izy dia tsy fantany hoe aika mananjoro zareo tamin'ny fotoana nanaovana fisoratam-panambadiany nananjoa izy nangataka ny zoam-pireneny vadiny tokony fomba ray zao iny nazahoany nationalité tsy ho apatride anazy tsony fa noho tsy fahafantarany anazy dia lasa nijanona patride izy na nikandreo zanaka vehivavy malagasy nanambady vahiny zany dia teraka tao anaty mariage izy dia izy tsy malala fa nieritreritany fotsiny hoe fa ray amin'ny ray aman-dreny gasy dia mieritreritra izy hoe gasy aika izy tsy gasy avy hatrany fa mila mangataka dia nefa le fepitoana hatramin'ny raiky amin'ny roapolo taona ihany raha vao dily ny fetrany raiky amin'ny roapolo taona iny dia fa tara loatra le izy zany lasa tsy maintsy mipasse naturalisation nefa naturalisation eto amintsika azo lazaina hoe procédure plus ou moins bloqué ihany ankoatra ireo le hoe vehivavy tsy afaka mampita ny zoam-pireneny amin'ny zanany sy ny sisa iza ireo tena voakasika ity olana amin'ny resaka patridisy ity eto Madagasikara maromaro ireo communauté izay azo atao hoe concerné zany amin'io resaka patridie io fa azo lazaina angambany hoe mety samihafa le ampleur an'le apatridie isaky le misy hoe touché kokoa ny communauté sasany misy ny sasany vitsivitsy ny ao aminy no mety hoe matratran'izay le hoe apatride zay le olona ao aminy anisan'ny communauté voakasika io ny communauté d'origine indienne d'origine comorienne d'origine chinoise d'origine arabe ny communauté musulmane sy ny communauté métisse amin'ny ankapobeny ny zavatra hita eto amintsika dia sahirana ireo olona izay atao hoe manana endrika anarana ataoko farankisosina hafa anisan'le adihevitra lazaintsika androany ohatra ny ahoana ny tare malagasy ohatra ny ahoana ny endrika izany malagasy zany ny anarana ihany ve ny maha-malagasy fa betsaka ny olona zany no milaza fa sahirana ry zareo raha vao manana endrika hafa na manana anarana hafa zay vao mahazo ny document d'identité profo maha-malagasy anazy misaotra anao minaraka toarindrasata mbola itoy ny adihevitsika mikasika izay fa efa napetraka teo sahady ilay fanontaniana mikasika an'ilay hoe ny tare ve maha-malagasy ny anarana ve maha-malagasy hiditra amin'izay adihevitra izay isika fa nisy fanadihadiana ihany koa natao tamin'ireo mponina malagasy eny an-dalambe eny miresaka indrindra hoe inona reny no atao hoe malagasy ary tokony izaka ny zoam-pirenena malagasy ve ireo everina fa tsy manatsata monina eto Madagasikara ao arin'ity oroana tsara ity isika dia hiditra amin'ny adihevitra miaraka amin'ny vahiny tonga atao anaty efitrano ny hoe malagasy samy malagasy zany rehefa mahita Madagasikara ny ataoko hoe malagasy dia miteny gasy ny atao amiko mama malagasy dia ny olona manaja ny sotoavinao aminy dia manaja ny fomba malagasy dia izay olona mipetraka eto Madagasikara mizaka zoam-pirenena malagasy minambary dia varo ny fotom-pivelomanko manaja tsara ny teny malagasy ny atao hoe malagasy dia tsy haiko ny manavaka azy satria nao amahay zany le mitovy aby avao n'olombelogna le tsy haiko manavaka azy hoe ia ty gasy le ia ty ankoatrsy izay mbola manana raha mikorina vazaha zany tsy tena hoe malagasy tanteraka dia amiko zany tsy tokony omena nationalité malagasy izy zany za moa tsy mpakany an-dafy dia tsy mahafantatra hoe ahoana antsika nareo makany an-dafy reo ve mba mizaka ny zoam-pirenena frantsay mizaka ny zoam-pirenena anina tonga ny azy zany sa tsy fantako fa za dia tsy mety satria rehefa malagasy dia malagasy ranoe inona moa manaka anazy raha ohatra ka efa ela niaina teto izy tsy tokony izaka reny satria tsy malagasy avy eto an-tanàna fa tokony izaka ny zoam-pirenena malagasy satria nijanona teto Madagasikara mandritra ny taona maromaro toko izay atao malagasy zany zakainy fa tsy ny ataony zakay malagasy raha mitondra fanatsarana ho amin'ny malagasy izy tombontsoa ho amin'ny Madagasikara dia zay ngamba ny hitako hoe rariny raha hoe zakany zoam-pirenena izy fa tsy hoe ho an'ny intérêt-any manokana zany hoe tombontsoa any manokana izay no hevitr'ireo olom-pirenena nifanena aminay teny an-dalana teny mikasika ny hoe iza ny tokony izaka ny zoam-pirenena malagasy iza no antsoina hoe malagasy ary tokony izaka ny zoam-pirenena malagasy ve ireo lazaina fa tsy manatsata monina eto Madagasikara ny adihevitra hoentintsika androany dia iresantsika ihany koa amina olom-pirenena no hifanakalo hevitra mikasika ity iza moa no malagasy ity androany anisan'ny nanasy an'Andriamatoa Randriankoto Eugène zay amin'izany eo ihany koa maître Rajerson Olivia Andriamatoa Ahmed
Andriamatoa raha Samuely Andrianirainy efa niresadresaka tamintsika tao ihany koa Ramatoa Mina Rakotoarin-Drasata iresaka amintsika androany ifanakalo-hevitra amintsika ihany koa Andriamatoa Mac Alphonse sy Andriamatoa Princio moa no mahavantana antsika aminy. Iza moa no malagasy, izay no loha FDB amintsika resantsika eto androany. Anontany anao Andriamatoa Randriankoto Eugène ho anao, iza moa no malagasy, iza no atao hoe malagasy? Misaotra betsaka nanome ny fitenena dia misaotra betsaka koa amin'izay fanontaniana zay. Amiko angamba ny maha-malagasy dia tsy tokony jerena tsony amin'ny resaka hoe firazanana na koa jerena koa amin'ny resaka hoe fijerena avy ety ivelany fa fotoanany lehibe ngamba zao any Madagasikara amiko mamaritra manome famaritana vaovao amin'izay maha-malagasy zay noho ny amin'izao vanim-potoana iainantsika zao. Ka raha amiko manokana tsy mijery ny lalàna na mijery ny hevitra fa ny hevitrako ny malagasy anankiray malagasy ny olona rehefa teraka teto Madagasikara aloha izy. Zay aloha voalohany. Malagasy koa ny olona anankiray rehefa ray amin'ireo ray aman-dreniny malagasy. Zay zany amiko no atao hoe malagasy fa tsy jerena hoe avaiza ny razany avaiza le olona fa rehefa hoe teraka teto le olona malagasy izy amiko raha vao ray amin'ny ray aman-dreniny fotsiny malagasy dia malagasy izy amiko fa somary ohatrany mampalelo kely ny lalàna mifehany zay fizakan-jo-pirenentsika zao tsy mijery loatra zay kanefa misy fianakaviana ary efa niaina ela tamin'ity Madagasikara ty ela kokoa no fisiny io lalàna io ary nefa le lalàna indray ary tsy manaiky ny fisiny eto ohatrany mampalelo kely izy ary ohatrany mamenatra kely le maha-malagasy raha misetra iraisam-pirenena no jerena. Maître Rajerson Olivia, misy ny lalàna eto amintsika mife izay fizakana ny zo-pirenena izay. Ho anao raha ny hevitra manokana ny lalàna ve ny tokony hamaritra hoe iza moa ny malagasy? Ny tena marina tokony voafaritry ny lalàna foana hoe iza moa ny malagasy satria tsy maintsy mijery ny lalàntsika vao hoe hanome zo-pirenena ve sa tsy hanome zo-pirenena n'olona ray dia maha-malagasy aloha dia tsy maintsy voafaritry ny lalàna ihany fa amiko zany ny tena azo atao hoe malagasy raha mijeryntsika définition ngamany hoe juridique tsotra dia hoe qui partage le même territoire hoe tamina tany anankiray ohatra hoe aty Madagasikara qui partage la même histoire hoe niara-niaina hoe nisy tantara iraisana zany qui parle la même langue hoe misy teny malagasy zany tokony voafehan'le malagasy nefa hitantsika ohatra hoe misy vahiny tena mahay mifehy lavitra ny teny gasy noho ny gasy sasany ohatra misy ve ny hoe origine ny tena marina misy ny origine fa ao koa le hoe resaka hoe appartenance matsapany tenany hoe ho malagasy ary tia an'le tanindrazana na dia tena hoe tsy ny razany rehetrarehetra ary ny tao fa mety mieritreritra izy hoe ho an'ny taranany koa le tany hoe mety hoe tany hipetrahan'ny taranany sy hozaraina amin'ny taranany satria mety hoe be dia be ohatra hoe ny gasy tena hoe misy raha gasy hatrany amin'ny razany be any fa tena misy gasy tena tsy tia tanindrazana koa. Misaotra anao Maître Olivia. Andriamatoa Hamed manona zany anaranao zany dia amin'le tenen'ny olona hoe tsy anarana malagasy izany Hamed izany ianao ve ho anao iza no antsoina hoe malagasy? Misaotra anao fa raha jerenao fotsiny reto olona manodidina teo dia niteneninao daholo ny anarana olona ray ihany angamba ny hoe misy miteny vazaha hoe consonance malagasy dia Andriamatoa raha Samuely angamba nefa na dia zany raha Samuely zany ary mbola teny anglisy nasiana raha fotsiny na dia zay fotsiny azy fa raha mbola ho tadiavina hoe iza natao hoe malagasy dia ho lasa lavitra raha zay teny Madame Olivia zay dia tena lasa lavitra satria natao hoe malagasy amiko dia izay mizara firenena anankiray ka mandray an'io firenena io ho tanyrazany na hoe manana olona ray amin'ny havany zany na amin'ny rain'io na ny renin'io manana ny fiaviany avy amin'io firenena io zay koa dia izy na koa hoe teraka ao anatin'io ka manana tarigetra ray miteny hoe
tanyrazana io a ary tazono ho tanyrazany a dia zay no atao hoe malagasy zany. Ny anaranao ny Andriamatora Samuel Andrianiray ny to avy amin'ny teny anglisy tsy tena malagasy akory aminao iza no tokony antsoina hoe malagasy? Miarabany rehetra aloha dia tsara marina zany ny olana amintsika malagasy dia nanytantaran-drazantsika raha tsy haitsika ny olana angeza be mihitsy zany amintsika ary misy fampiseho fampirantiana nataon'ny tranombakoka momba ny fahalalana ny tany tahiry nentim-paharazana sy ny kolotsaina tany Neuchâtel tany Suisse ny lohateny l'izy dia malagasy qui es-tu iza marina moa isika malagasy isika amin'izao fotoana izao dia samy mahafantatra fa maro fiaviana misy avy any Indonésie avy any Inde avy any Arabia avy any Afrika ny fitambaran'ireo no manome ny vahoaka malagasy fa miendrika misy manendrika indonésiana kokoa ny sasany arabo kokoa ny sasany dikan'izany isika zany amin'izao fotoana izao dia karazana ataontsika hoe vokatrina fifangaroana karazan'olona maro ny eto Madagasikara ka hoe izy any malagasy toka hoe fananome famaritana na ny ataoko hoe zandry mpianatro taloha Andriamatoa Eugène ny maître ny rahalako Ahmed hoe ny malagasy mipetraka eto zay olona mipetraka eto zany dia atao hoe malagasy rehefa mitaontsika hoe miteny ny teny malagasy miaina tahaka ny malagasy ary miady ho an'ny soa ny malagasy Madagasikara zany dia ataoko hoe tokony malagasy reny olona ireny fa misy any hoe malagasy koa hoe tsy mieritreritra loatra ny Madagasikara dia ahoana koa mikasika an'izay nefa misy vahiny nefa mieritreritra Madagasikara noho ny malagasy sasany dia ahoana ny tokony ataontsika manoloana an'ireny zavatra ireny ka ataoko hoe iza marina natao iza moa no malagasy ataoko hoe iarahantsika mamaritra eto iza marina zany natao hoe malagasy satria raha araky ny lalàna moa zany dia efa ny maître atao mikasika an'izay hoe mipetraka amin'ny firenena anankiray miteny ny teny anankiray manaraka ny fomba malagasy sy ny sisa ireny zany atao hoe olom-pirenena anankiray. Mina Ramatoa Rakotoandra-Sata moa toa efa niresadresaka tamintsika ihany manodidina ny lalàna amin'ny fe izany fizakana ny zom-pirenena malagasy izany ho dinganiko kely angamba ianao aloha Mina Rakotoandra-Sata fa iresaka ihany sika rehefa avy eo anontany an'Andriamatoa Mac Alphonse indray aho hoe aminao iza ary ny malagasy? Ny malagasy petakorona dia malagasy zay ny filaza eto araky ny voalazan'ny namana teo zany marina daholo iny fa apiko kely hoe misy ny territoire dia misy ny hiram-pirenena misy ny sainam-pirenena iarahana io fa tsara ho marina fa na eo aza ny lalàna araky voalaza teo dia misy kosa ny tantara ny fomba amam-panao ary ny moa tsy ty ny kolotsaina reo zany mameno fa raha ohatra lalàna tsy mifanaraka amin'ny tantara tsy mifanaraka amin'ny kolotsaina dia lalàna mandringa zay ary mety hitera-doza eo zany ny tokony jerena amin'ny lafiny lalàna mivoatra io na ny kolotsaina mivoatra koa na ny tantara misy lafiny marina kely le voalaza atao hoe tsy haitsika ny tantara fa tantara koatra ny zavatra rehetra ianarana io ary mandeha ny ino moa zany recherche ao anatin'io ka raha ny hita zao raha ny foy archéologique natao dia ny peuplement de Madagascar dia tany amin'ny 9e siècle nanomboka nisy olona teto Madagasikara amin'ity nosy ity ary marina fa hoe nisy d'origine austronésienne moa filazana azy avy amin'iny Malaisie sy Indonésie misy ny avy any amin'ny arabo misy na ny anara koa za marina ny tenena maka zany eny ça vient de la Mecque asa mana ohatra ny endrikendrika arabo ao ka io zany hita zay zavatra zay hoe raha ohatra ka vouloir vivre ensemble any zany tena basen'le zavatra rehetra fa na ianao miteny hoe gasy iverina amin'izay efitra natsidika atao zay Andriamatoa Mac Alphonse fa antany amin'ny Prince indray hoe ho an'ny Prince iza no atao hoe malagasy? Ny fahitako azy ny tantara angambany aloha ho an'ny mpahay tantara sy ny mpampianatra tantara zay mpampianatra tantaranay tamin'izay terminal fa ny analy fiainana andavanandro amin'ny mpandinika fiarahamonina ana zany mpandinidinika eny moa zany ny malagasy ny atao hoe malagasy tokony tsy faritana intsony amin'ny hoe mihinana ravitoto mihinam-bary fa gasy nefa tia mihinana paty ohatra dia lazaina hoe nao tsy gasy
raha hoe mihinana spaghetti ianao de tsy gasy ianao fa gasy foana ny olona de tsy tokony ho faritana intsony ihany koa mety asika kely ny teniko satria tsy tokony ho faritana hoe miteny gasy tena miteny gasy atsakany sy andavana zany satria na ny gasy samy gasy ara efa misy tsy mahay miteny gasy dikan'izany tokony tsy ho faritana amina sakafo amina fiteny de tokony tsy ho faritana amin'ity resaka fitiavana hoe rehefa manaja ny sotoavina malagasy nefa ny gasy ara tsy manaja an'ilay izy ny any tiako tenena manko ny ao amin'ny fiainako zany misy vahiny zany miara-miaina amiko amin'ny lafin'ny fanambadiana ohatra ny zanako mahay an'io ny tanindrazanay malalo io fa za miteny fa ny zanako zao tsy mahay an'io azonao le tiako tenenina de satria izy zany avy any ivelany izy de miezaka izy hoe andeha hianatra an'ity fa ty ny hira-pirenenan'ny dadako azonao de nefa ny zanaka gasy ara tsy ny zanaka gasy hoe gasy petaka araka ny lazain'ny Mac Alphonse tsy hianatra ny tanindrazanay malala akory de amiko zany amaranako an'le fandraisana fitenena voalohany aloha ny atao hoe malagasy ny olona tokony omena ny zoam-pirenena malagasy tokony ananjo ho malagasy de ny olona manana finiavana sy manana anjara biriky sy andraikitra ampandroso amin'ny Madagasikara. Misaotra anao i Prince voaresantsika taony hoe tsy tokony hijery firazana na tsy hijery fa rehefa miaina ao anaty tany anankiray rehefa miteny teny anankiray samy manana ny hevitsika moa isika rehetra mikasika indrindra izay resaka hoe iza no tokony atao hoe malagasy izay fa rahantsika mahafantatra nefa fa misy eto Madagasikara karazan'olona natsidika raha matomina rakotoarin-drasata tao le izy hoe rehefa somary hafa ny endriny somary miavaka ny endriny makamaka endrikendrika araby kokoa noho izao endrika andriamatoa Mac Alphonse araka ny nolazainy tao zay dia misy an'izay le fanavakavahana zay araka ny efa hitantsika teo amin'izy ireny misy an'ireo le tsy manan-tsata tokony ve ireny olona tsy manan-tsata amin'izao fotoan'izao ireny no tenendra-matomina teo communauté d'origine indienne, d'origine chinoise, d'origine arabe, d'origine comorienne ireny olona ireny ve tokony izaka ny zoam-pirenena malagasy ary raha oviana izy ireny ny tokony hanomboka izaka n'izay zoam-pirenena malagasy izay averiko amin'ny Mac Alphonse angamba ny fantaniana tena mila an'izay ve ry zareo reo zay ny fanontaniako hoe tena mila an'izay ve izy satria raha ny fahafantarako azy sasasasany akoatran'ny association des métis zay tonga eto ohatrany tsy manifester zany zareo hoe tena hoe ilainay io zavatra io mety maro moa ny antony mahatonga an'izay matahotra ve izy samanina fa sao de metimety koa amin'zareo le hoe citoyen du monde sady nefa izy tsy mizaka zoam-pirenena na avaiza ihany koa nefa fa monina eto Madagasikara monina eto izy fa omena ny zo malagasy izy ny problème dia zao ohatra zao le zaza teraka amin'ny tany anankiray zay zao anisany hoe atao hoe manavakavaka zay lalàna gasy zay mbola veriko foana fa hoe ny lalàna tokony hainga amin'ny kolotsaina amin'ny firenena anankiray ny atsika eto raha ny lalàna misy eo ivato anao mahazo visa 3 mois tonga olo anankiray avy any be voka izy mbola tsy hita teraka eto izy dia omena nationalité gasy zany iny zany hoe tiako lazainy amin'izay tokony hamboarina zany misy lalàna mifandraika zaho tsy contre fa tokony misy lalàna mifandraika amboarina tsara préalable vao zay vao jereny ary tokony iseho reo olo sao de ty misy ohatra anankiray ary tena marina tamin'ny rétrocession ny Hong Kong tamin'ny juillet 1997 betsaka reo Hong Kong ireo tsy teo ambany vahony Chine continentale dia ny findramonina tany Australie ny findramonina tany Canada dia nataony tamin'ny voalohany nandray ireo firenena ireo taty afara ny sereny amin'izay dia ino nataon'ireo nisy tonga teto Madagasikara teto ireo ary nisy trafikana nationalité teto amintsika teto novana ny anaran'ny rosin'ireo rakotondrabary lovasoa zany anarany dia ino nanamora ny fidirany taony tremplin teto dia nanamora ny fidirany tany Canada na tany amin'ny satria izay ny anarana hoentiny zay zany
ataoko hoe zavatra eo amin'ny resaka sady ny mety ho lafiratsiny izay mety fanomezana zoam-pirenena ho anareo le everina ho vahiny fa nyresantsika eto androany moa le tsy manatsata Andriamatoa raha Samuely Andriany irainy ahoana ny hevitro mikasika ireny hoe tokony homena izay zoam-pirenena malagasy zay ve ireo tsy manatsata amin'izao fotoan'izao nefa monina eto Madagasikara. Raha ny fifanarana raisam-pirenena aloha dia voapetraka mazava ny hoe ny Madagasikara efa nankantona ankamaroan'izy ireny. Dia anatin'io ny ataontsika hoe fomba fitsipika fitondrana le hoe principe de non discrimination tsy misy fanavakavahana. Nefa raha manaraka ny tenin'ny rahalahiko makatato dia marina mihitsy izay teny zay hoe ny be dia be le ataontsika hoe tsy mazava ny fanomezana ny zoma olo-pirenena raha eto amintsika. Tsy raha mijeriny any États-Unis nge mila mahay tantarany Amerikana ianao, mahay miteny Amerikana, mahay fomba mampanao ianao, misy fanadinana atao mihitsy voamena le izy. Na ny Frantsa raha misy an'izany. Fa eto amintsika ohatrany ataoko hoe zaraina le izy. Mizaka amin'ny zolom-pirenena malagasy nefa tsy mahafantatra mikasika Madagasikara. Ary nera hoe manitsakitsaka ny ataontsika Madagasikara. Tsy mandany anomezana ny zoma olo-pirenena reny olona reny. Fa ambela tsara hoe raha toka olona vonona hiasa ho an'i Madagasikara, hampandroso Madagasikara, ino moa ny olana amin'izany? Fa eo le olana hoe tena vonona koa ve le olona tena te hizaka an'le zo, mety misy mifatahona tsy fahafantarana lalàna, fa tena vonona ve le olona. Tsy fanakana amin'ny olona aloha nataoko hoe na tsy sahy teny izany sasany. Ka hoe miala tsiny raha manona karazan'olona, karana nge tsy mety mpanambady gasy. Ahoana ary izy no ekena homena zoma malagasy azy, ozy ny sasany. Ka ireny nge ohatran'izao ireny dia izay ataoko hoe mila fandinina le izy fa tokony tsy apetraka le fanavakavahana fa mila fandinina lalina ihany ny anomezana zom-olo-pirenena reny olona reny. Marina fa mijaly izy reny ary mampalahelo ary voitsakitsaka ny zony. Tsy atany izy tsy aparafara. Ho aiza ireo olona reny fa mona eto amintsika. Tokony jerena ihany zay zavatra zay zany. Ahoana nefa Andriamatoa Ahmed raha ianao indray no ametrahako ny fanontaniana hoe ahoana ary no amaritana an'izay hoe finiavana izay araka ny voalazana Andriamatoa raha Samuely Andriany irainy teo hoe finiavana ho anareo le tsy manatsata ka ahafahan'izy ireo raha toa ka ho anao hoe tokony homena ny zoam-pirenena malagasy izy ireny, tokony hizaka ny zoam-pirenena malagasy izy ireny. Omeko ohatra anankiray fotsiny ianao hanomboana an'le resaka momba an'le finiavana io. Nandeha amin'ny Mahasilamo tena dia mandeha mivahiny any Lameka. Dia any Lameka misy olona eo amin'ny 5 tapitrisa eo miaraka samy manao akanjo fotsy daholo amin'ny toerana anankiray. Ny famantarana an'ireo olona ireo dia ny sainam-pirenena na manana zavatra kely zany asiana amin'ny volo ny vehivavy na ny lehilahy le satroka na samy manana ny famantarana azy. Ny gasy dia ny sainam-pirenena malagasy. Ny gasy izay tenentsika eto ny gasy tena gasy fitentsika hoe gasy moa zany hoe rakoto rabe dia ireo vitsy satria tsy manana vola andehanana any. Fa ireo karana indiana na pakistanais, indo-pakistanais fitentsika azy hoe karana eto reo maro anisa ary zareo dia tena atao hoe tena manana ambo-po mihitsy ny faly mitazona n'iny sainam-pirenena iny. Any Lameka io tsy mbola miteny anao hoe any Iraka vaingana teo hoe nisy fivahinina masina 700 tapitrisa dia ny amantaranao hoe riny ekipa koa dia iny sainam-pirenena iny. Zareo rehefa miresaka aman'olona antaniana zareo iza nareo gasy izahay ozy izy. Mba jereo inona ny passeport entiny mba jereo antaniana inona ny passeport entiny. Nefa ndrareo rehefa antaniana zay toerana le andrareo dia malagasy izahay. Aiza ty Madagasikara ty dia menatra zareo taitra be. Ahoana firenena iny tsy fantatrao. Firenena faran'izay lehibe nosy anisan'ny faran'izay lehibe indrindra eran'izao tontolo izao dia nareo miteny hoe tsy mahalala Madagasikara. Fiera mihitsy zany izy mampiseho hoe zay malagasy. Ahoana olona anisan'ny mampiasa faran'izay hoe mpampiasa olona be indrindra eto Madagasikara ny karana dia tenenina hoe tsy malagasy. Ary zareo rehefa maty tsy mbola naharenao hoe karana maty teto Madagasikara ka naterina tany Inde na Pakistan na nangataka fotsiny ary tsy mbola nandalo tamin'ny sainy. Tao anatin'le fandarana nalefanareo teo nisy an'le rangahy ny teny hoe za dia malagasy ary teraka gasy
nefa za tsy ekeny eo amin'ny lalàna hoe malagasy izy karana ny raizam-beany ataontsika hoe tena razam-bely tena elaela mihitsiny raha ntaninareo reo karana efa petraka efa ela teto ny akamaroan'ireo moa ny razam-beandrareo efa teto de tsy afaka hiteny mihitsy ndrareo hoe tsy malagasy fa resaka lalàna de tsy malagasy. Mba teneniko anao koa hoe madama momba ny komorianina mandehana ianao amin'ny mahajanga iny na ny adiego na ny atoliara de antanio reny komorianina reny ianao ty ve komorianina sa gasy izy mieritreritra ny tena ny ho gasy fa ny firenena ny lalàna malagasy ohatra ny anarako zao hoe Ahmed ny lalàna malagasy no miteny azy hoe tsy malagasy ianao fa ny zanakry zareo miteny gasy mandeha sekoly gasy mandeha miara mandeha mamangy rehefa misy maty misy fanambadiana amin'ny tanàna ohatran'izay amin'ny alina mandeha miandry faty de tenena hoe tsy malagasy gaga zay tena manaitra mihitsy le lalàna mihitsy no tokony soloana madama hotoizantsika zay hoantanitsika ny maître Rajerson Olivier fa te antany an'Andriamatoa Andriakoto Eugène vetivety hoe natsidika Andriamatoa Ahmed tao ny resaka hoe mamorona asa anisan'ny mamorona asa betsaka eto ireo le karana ireo izay verina tsy malagasy misy amin'izy ireo tsy manatsata mihitsy aminao ilaina ve ny manome ny zom-pirenena ireny lazain'Andriamatoa Ahmed teo reny hoe mamorona asa betsaka mampandroso anisan'ny mampandroso ihany koa ny Madagasikara inona ny mety ho tombony ary inona ny mety ho lafiratsiny malagasy ty fihavanana de malagasy ty miavana zay nampianarana nomboka zay mbola kely fa fanto ohatrany hoe malagasy manilika indray hitako am'izao itsika eto tsy manana olana amin'ny vahiny le kany resany Andriamatoa Makalfons sy Andriamatoa Ndrina teo olona manana nationalité amin'ny firenen-kafa ka mangataka nationalité any amin'ny États-Unis any France de tsy maintsy ampanovana an'izay examen zay tsy zay ny ka eto fa olona teraka teto Madagasikara mahay teny gasy ohatrana ary mety izy kokoa ary mety manao zavatra maromarona teto Madagasikara fa izy tsy ekeny lalàna ho malagasy avenako no mandeha tsy vahiny reo olona reo fa malagasy ailika ina mety ho tombony raha ohatra hoe tsy anilika azy ireo isika fa andray azy ho isan'ny mizaka ny zom-pirenena malagasy nanao sangisangy tamin'ireo mantera tsy andreo olona reo tany an-trampokon'olona tsika nanao ty fandarina ty fa tsy teto akoron-drano tamin'izay fotoana zay ampidiro mana nationalité malagasy reo ny nationalité ny tsy fahazahoan-jo fotsiny fa fahazahoana koa adidy fanomezana adidy amin'ny olona anankiray raha ohatra atahoranao reo olona zany teny olona netany c'est la peur de l'inconnu malatsy toko amty Madagasikara tsy fantatra le olona de atahorana manambola le olona de atahorana fa fanomezana anazy ny zom-pirenena malagasy tsy zo fotsiny fa fafahana koa mifehandreo olona reo 2 milliards 400 millions d'euros no nampidiry ny frantsay miaina ivelan'ny frantsa maro amindreo malagasy mipetraka eto nanomeza milliards marobe d'euros zany tany France nefa reo olona reo eto izy miinvestira kokoa no malagasy eto inona tsy hanomezana azy averako andreo mandeha malagasy ty miavana malagasy ty fihavanana ampiaro zay filozofia zay zay votsany ho anao maître Rajerson Olivier vao resaka taony hoe tokony hovaina ny lalàna tena tokony hovaina tokoa ve zay lalàna zay ahafahana hoe mampiditra mampizaka ireny olona tsy manatsata ireny ho isan'ny malagasy izany hoe izakany zom-pirenena malagasy ary inona ny mety hoe lafiratsina mety ho tombony amin'izay le fampidirana azy ireo zay izakany zom-pirenena malagasy ny fahitako an'le code de la nationalité malgache efa tamin'ny 1960 izy io efa lalàna azo atao hoe efa tsy manaraka ny toetrandro tsony efa tsy manaraka ny mialatsiny amin'ny teny vahiny hoe norme internationale satria efa be dia be ny convention efa ratifieny Madagasikara dia nefa tena hoe tsy mifanipaka amin'ity lalàna ity na le resaka fanavakavahana fotsiny resan'ny mihina tamin'ny voalohany aza ny tena olana amin'ny olona tsy manatsata dia tena olona mijaly reny olona ireny ary za tena mikarakara be dia be ny olona manatsata hoe miresaka amiko anaovako conseil assistance juridique fa na miteny ary monsieur Makalfons hoe zareo ve dia tena mitady an'io nationalité io tena mitady zareo fa zareo fa tena misitrika koa satria tena hienjana be nge ny zavatra iainany zareo
tsy afaka manakara-panondro, tsy afaka mampititra ny zanak' zareo any am-pianarana, tsy afaka mandeha, tsy afaka mitady asa, mitady asa, tsy afaka mandeha mitsabo-tena indraindray, tsy afaka mivoaka ny Madagasikara nefa rehefa tsy tiana zareo aty tokony hoe mba afaka hoe mivoaka, tsy afaka mivoaka koa. Nisy ohatra zao ny tenen'ny monsieur Ahmed teo hoe anela maika dia be dia be ny makany, dia faly hoe zay gasy, fa be dia be koa ny apatride, izay tena hoe ny tena marina zany le apatride aty, be dia be mieritreritra hoe bon mety hoe karana sinoa manam-bola, fa be dia be ny apatride tena sahirana noho ny zareo tsy manana an'izay zo-pirenena. Zay zao hoe raha mizaka an'ilay zo-pirenena malagasy izy dia izy no azo tombony, fa isika malagasy efa anisan'ny notenenina Andriamatora Andriakotojaina teo hoe misy tombony ho antsika malagasy ihany koa, ho anao indray prince-io, ho anareo le olona tsy manatsata monina eto Madagasikara, voalaza teo hoe mety azo tombony izy raha mizaka ny zo-pirenena malagasy, nefa ihany koa ampidi-bola ho an'ny firenena malagasy dia ho tangosana eo fotsiny indray koa ve nefa zany reny karazan'olona reny raha ho anao hoe ho avy izy, satria tsy ho alefany any Frantsa araka ny tenenin'Andriamatora Andriakotojaina teo zany volany fa ho ampiasaina eto Madagasikara. Mety izay ve ny andrasana aminy zany hoe raha izaka an'ilay zo-pirenena izy ho an'ireo tsy manana dia hiaina tsara izy fa ho an'ireo manana ve ho tangosana fotsiny hakana vola fotsiny ny hanomezana azy ireo an'ilay zo-pirenena. Ie, zanga tsy hanavaka hoe ho an'ireo manana sy tsy manana, fa izay manko mialohan'ity zavatra ataontsika eto ty andeha nanao ankety tany Mahajanga tany, olona maromaro zay mpanao gazety, tompon'andraikitra amin'ilay mpikarakara an'ity conférence débat ty zany, dia misy an'ny tena koa mpanakanto anankiroa zay no nandeha nijery tany, dia anomanana an'ilay hira natao an'ny isensibilisena ny vahoaka zany ho an'ny cause-ny apatride zany. Dia ry zareo ny tenako mipetraka tamin'ny Mahajanga taloha, dia ny fieritreretako amin'ny hoe karana moa zany ny tena hitanay betsaka tany, fieritreretako ny karana olona manana fiara, olona karana e, tsika rehefa miteny hoe karana zany dia olona efa tafita be sotra zany, fa ry zareo ohatrany hoe farahidiny zareo, be dia be ry zareo zany tena olona farahidiny. Ry zareo moa zany ny akamaroan'ny olona hitanay tany dia afaka eo amin'ny raha ohatra hoe miaina herinandro ny olombelona ray, dia izy zany eo amin'ny eninandro eo izy no lasa-dala azonao, dia raha mahazo nationalité izy na zo-pirenena amin'ilay andro fahafito iny dia iny izy vao olombelona zany, azonao le tiako tenena. Toizako ary amin'Andriamato Maky Alphonse hoe raha zay resaka izay hoe farahidana reo le tsy manatsata reo. Dia ry zareo mbola misy hoe ny zanak' zareo, dia mbola misy hoe tsy afaka mianatra ny zanak' zareo, tsy afaka miasa ry zareo, mitsoka foana ry zareo rehefa mahita polisy, misitrika rehefa maty zareo mbola tsisy mahafantatra ihany hoe maty, azonao zany tsy ohatrany hoe tsy niaina teto an-tany zay le ho azy le tombony raha ohatra izy ometsika le zo-pirenena malagasy, fa ho antsika malagasy ve nefa raha andray azy rehefa raisan'ny firenena malagasy tsika izy dia mandohetra izy dia manampy ny mpiarabelona izy ray zay, fa tonga dia hitsika eto ny antony tsy andraisan'ny firenena malagasy azy dia ry zareo mandoa an'io droit de visa io, azonao ohatra ny vahiny rehetrarehetra zany ao amin'ny ministerany aty-tany io zany zareo mamelona ministerany aty-tany isam-bolana isaky ny arakarak'izay visa azony zany, dia zay le mahatonga ny hoe tsy amena zo-pirenena zany reo olo reo fa manjary fahita ny ministerany aty-tany angambany angambany ihany fa sao dia misy problème. Ny teny teo Andriamatora Samuel Andreniraina mikasika indrindra hoe zay le kolotsaina zay hoe vonona ve izy ireo, miteny ihany koa teo Andriamato Maky Alphonse mikasika zay hoe te handray an'ilay zo-pirenena ve ry zareo, te haka an'ilay zo-pirenena voatentsika teo mihitsy hatramin'ny hoe ry zareo tsy mety misy amin'ireo karana sasany tsy mety manambady malagasy sy ny sisa. Ny fananany zo-pirenena malagasy ve hitondra amin'izay le hoe fidirana ao anatin'izay kolotsaina malagasy zay.
mikasika izy mantsy ny nahatonga ny teny teo dia zao io fanankaianan'ny olona andalambe io ka ireo ane tsy te hiditra mihitsy tsy te hiara-monina migasy fa tianavaka ny tenany ho an'le resaka hoe zon'olombelona zany a dia tokony tsy hipetraka zay resaka ny resahan'olona zay fa amiko manokana zany rehefa olombelona rehefa olombelona izy dia olombelona tsy fanavahana na fiaviana io ka raha mipetraka eto Madagasikara izy mana zay fisainana zay hoe ampandroso amin'ny Madagasikara ino moa ny olana tsy hanomezana azy mahazo olo-pirenena izy iny io azo toka atao koa tsy azo atao manitsakitsaka an'le kolotsainan'le olona isika mitazona any antsika ny olona koa tsy tokony hosena tsy tokony atao ambanin-javatra aleo izy hitazona ny azy fa le hoe zavatra eto Madagasikara tokony tandrovany ihany koa le mahagasy ny gasy sy ny fampandrosoana Madagasikara fitandrona ny firenena malagasy zany ao anatin'le izy fa za tsy manakana mihitsy ny anomezana ny zomo olo-pirenena reo vahiny zay monina miaraka amintsika eto na karano na comoriana na sinoa izy a fa aoka kosa le gasy sy le Madagasikara tsy atao ambanin-javatra atao tsinotsinona ankoatran'le hoe fitondrana n'ilay sainam-pirenena rehefa tonga ny lameka satria iny any ivelany Andriamatoa Ahmed vonina ve nefa ireo le communauté reo rehefa eto Madagasikara hiditra sy hiaina an'izay le kolotsaina malagasy hiaina hoe ato anatina fiarahamonina malagasy azao amin'izao fotoana izao inona tokony ataon'izy ireo raha ohatra ka te hisitraka an'izay zoom-pirenena malagasy zay za tsy dia manam-pahaizana ohatran zareo reto zareo rehefa miresaka dia tena mamiditra amin'ny hoe inona ny anaranty avaiza dia ahoana fa ny na amin'ny alalan'ny ohatra foana no iresahako hitany madama raha ohatra hoe anao mananjanaka ao an-tranao ka raha ny zanakao anankiray omenao courage hayakatra ambombony kokoa ny anankiray tsy raharahinao dia ho hitanao hoe manahoana ny fisondrotan'le anankiray dia manahoana ny fitotongan'le anankiray dia ohatran'izay koa ny olo-pirenena raha hoe olo-pirenena anankiray ny hoe retsy atao anjorom-bala retsy kosa no atao hoe olo-pirenena dia ho hitanao eo hoe makaiza sy makaiza omeko ohatra raindrainao mandehana ianao Afrika Atsimo dia verinao fa reo Afrika Atsimo reo daholo ve dia hoe reo inona no mahatao hoe nation arc-en-ciel azy loko maro mandehana ianao États-Unis araka ny teneny monsieur Rasamuel teo loko maro ny ao États-Unis zany eny indien teo aiza moa zany indiana zany aiza zany tsy hitatsony anaty réserve raha be indrindra zao zareo any amin'ny 150 000 200 000 nisany nefa États-Unis 4 millions zao population ekena hoe États-Unis Madagasikara manana an'io possibilité io fa no araka ny resan'ny monsieur Eugène teo no le lalàna dia zao efa nanomboka 10 taona zao maro ireo olo manam-bola tsy mandeha lavitra ao a Maurice eo raha mandeha ao Maurice nareo dia jerenareo iza daholo ny tompon'ny usine labiera iza manana usine na fanaovana siramamy iza manana ndreo fanaovana informatique ny hôtely olona avy teto Madagasikara fa tsy nekena mamalagasy azy dia nakaory zareo ny rahalany sy ny anabaviny eto fa ary zareo mila mampandroso manam-bola izy manina izy no ataontsika ankilabao lasa izy ao Maurice voaingana teo fotsiny voaingana teo nisy patronko roa taona zay fa manina ianao ato mandalo fotsiny eto Madagasikara za eto tsy ekena mamalagasy ana zany a Maurice sady ekena mamalagasy ana mbola nomena nationalité Maurice any nefa za ozy izy mampiasa olona 9 teto Madagasikara izy nampiasa olona 200 mihoatra fa 200 mifantatro satria zay teo ambany fiahiko 200 dia tsy ekena mamalagasy azy lasa izy ao Maurice zany zavatra zany nefa antsika miantson'olona makanesa eto aty mivolanareo ampiasa eto Madagasikara ny olona tsika manam-bola roasytsika zay zao dia ohatra mbola eo amin'le comoriana sasany tsy ekena nanomezana azy nationalité reo dia eran'ny Madagasikara raha reo nomena nationalité handroso ny jono any Toliara handroso ny varitra reo mantsy ny tena mahay mivaritra mihitsy zavatra zay ka zareo tena efa tafiditra ao anatin'le société malagasy le fiarahamonina antany an'Andriamatoa Mac Alphonse atao izy nametraka an'ilay fanontaniana hoe tena vonina hizaka an'izay zoom-pirenena zay ve izy ireo mitady an'izay zoom-pirenena zay ve izy ireo raha ohatra riska mitady
ka hanome an'izay zoam-pirenena izay isika eto Madagasikara, isika malagasy hoe ahafahan'izy ireo mizaka ny zoam-pirenena malagasy. Inona no ezaka tokony ataon'izy ireo satria anisany voaresaka teo efa nolazain'Andriamatoa Ahmed sy Andriamatoa Samuely Andrenirainy teo hoe inavy no mety ho sakana fa inona no mety ho ezaka andrasana amin'izy ireo ahafahana manamarika tsara hoe tena malagasy tokoa ireto olo reto fa tsy jerena fotsiny amin'ny endrina na amin'ny fombafombany sy ny sisa. Ya, raha amin'ny côté-n'ireo olona reo zany tokony jerena dia hoe io tokony cas par cas nijerena azy ary tokony hisy enquête de moralité. Sao de bandit any amin'ny any any naturalisenao atao gasy io nefa izy olo efa misy gasy ihany koa ane ka hampina an'le vahiny ary tsy aleo izy any ka ny mamody taky zao raha jerenao mamody taky zao dia iny hoe expulsé-tsika izy dia après izy niteneny frantsay io ny tsy zanatany anareo fa tsy anay iny cas concret zao iny fa na malagasy any na vahiny misy an'izay bandit foana zay any misy jiolany dalo malagasy fa tsy sanatria hoe ya marina zany fa itsika misy étape omena zavatra omena azy dikan'izay mba misy contrepartie avy any aminy hoe mba sy vanina ny olona omena an'izany fa tsy hoe tonga dia inona le sivana apetraka io zany choix politique raha resitsika ka niteneny namana Ahmed ao Maurice zao raha mitondra investissement na 2 millions de dollars anao dia naturaliser mauriciana zay zany tokony soany fitoram-panjakana malagasy le olona mijaly no teneny prince oto ve nefa afaka hanome an'izay ka izay indrindra ne soa le izy soany choix politique ny fanjakana malagasy après avoir ratifié ny traité sy ny sisa fa io zany tokony ho adaptena amin'ny réalité amina isaky ny pays ohatra zao ny any France ngay zao malaza ny déchéance na ampidirina zao ny déchéance amin'ny nationalité satria ireto misy olona zany no heveriny fa hoe nomeny nationalité nefa manadala azy ao France ao dia hoe soriny io débat be ao France amin'izao fotoana zao ka hoana ary tsika raha misy olona fa fantatrao fa bandit zao dia mbola omenao nationalité zay no tokony hoe cas par cas zany jerena an'izay hoe tokony soa ataony gasy koa dia hoe moa ve hanome vana ny resaka économie-tsika ka zay be vola dia naturalisena zay soa anankiray zay safidy io na hoe reto olo reto dia olona mijaly sentiment dia andao ary fa omentsika zoam-pirenena malagasy anjarany gasy ny manao an'izay fa ny zavatra tiako tenenina izy ty moa ohatrany hoe à la mode satria ny ino firenena mikambana manao an'izy io zaho dia mba miangavy ny firenena mikambana hoe mba tokony hisy mesure préalable satria amin'le olona zany misy an'le hoe vouloir vivre ensemble aloha iny aloha tokony zavatra hisy olona tsy te ho ao ve anao ny forcena hiditra ao fa amin'ny firenena mikambana kosa mba tokony hisy misy formation ho an'ny agent de renseignement ny eto contrôle ny agent de contrôle eto amintsika eto satria matoa ny frantsay manao ny resaka ny frantsay satria ny eo akaiky atsika ny contrôle rehetra mipetrapetraka reo eto amintsika eto ny passoire na ny frontière atsika ka zay zavatra zay ny tokony hapetraka mba misy fanampiana avy any firenena mikambana raha ohatra ka hanao an'io tsika satria ny ratifié ny traité io tsika dia mba misy an'izay formation nireo ahoana ny organe de contrôle rehetra mba hamafisiny io mba tena hoe mba tsy ho itiny mandeha lafiny misaotra anao Andriamatoa Makalfosy Andriamatoa Randriankoto Eugène ho anao inona no ataontsika hoe tokony anehoany ireo le tsy manatsata ireo an'izay le finiavana te ho malagasy izay afahantsika malagasy mandray azy ireo hoe mizaka ny zoam-pirenena malagasy ianareo efa malagasy ireo olona reo ahoana moa ny afana mesure za tsisy balance ahoana moa zany za teraka malagasy za tsy nisafidy malagasy dia ahoana ny afanao mafantatra za ve teo malagasy marina tsy teo malagasy marina averinao ko dia ahoana nefa ny amaritanareo hoe malagasy na tsy malagasy ny olona anankiray nationalité des notions de citoyenneté fa tsy notion de communauté ny nationalité tsy mesurenao amin'ny fomban-drazana na amin'ny kolotsaina fa ny nationalité rehefa olona anankiray mahay ny tantaran'le firenena fa tsy le vahoaka satria ny vahoaka tsirairay ao anatin'ny firenena io manana ny tantarany tsirairay mahay ny tantaran'le firenena mahay an'le hymne national mafantatra le zavatra iraisana fa aleo tsy tokony ampidirina mihitsy anatin'ny notion de nationalité ny resaka hoe mihinana araka ny tenin'ny prince teo hoe mihinana ravitoto sy mihinana paty tsy zany Madagasikara dia misy communauté maro na dia samy malagasy ary samy manana ny tantarany communauté any ka ny karana koa manana communauté any ny sinoa koa manana communauté any
za zao mety le taranaka an'le bantou tamin'izany fotoana reny ka manina za manana nationalité ka manina reo olona reo tsy manana nationalité za zany le apetrako foana hoe tsy tokony zay ny entina mesurena le izy le temanko miteny monsieur Macalfos hoe choix ho an'ny malagasy choix sans engagement le izy tsika ny ratifier convention internationale maromaro nisy engagement ratifier je dis bien ary rehefa ny ratifier anao honoré ny signature nataonao ka anisan'ny engagement de hoe amorao ny fidiran'ireo olona reo ao anatiny ny firenenao ka am'izay fotoana za tsy ampiasan'le terme naturalisation tsisy condition c'est pour les étrangers na solo naturalisation c'est pour les étrangers fa ici on parle pas de naturalisation on parle d'intégration ny naturalisation ho an'ny olona le déchéance nationalité tany France ny olona efa manana nationalité hafa de naka nationalité français indray mandeha de am'izay fotoana zay za koa aloha raha ny olona manana nationalité hafa de aka nationalité malagasy de tena asarotiko mafy mihitsy ny condition fa eto tsy zay le cas fa reo olona reo de malagasy teraka teto fa tsy omenao nationalité zao nefa tsy manana nationalité hafa ka samy hafa zay aleo sarantsika mihitsy ny étranger sy ny apatride fa ohatran'le kana étranger resantsika nefa apatride le olona ohatrany tiako mafisina hoe tena tsy mitovy le vahiny le étranger sy le tsy manatsatra le étranger satria tsy manatsatra nefa izy any hoe hita foana everina hoe vahiny foana inona moa natao hoe malagasy zay ny resaka hoe investissement iza natao hoe malagasy ka le apatride nge tsy afaka hoe anao investissement inony zareo ary tsy afaka miasa kory zareo ary ohatrany hoe tsy misy hoe resaka vola zareo ary BDP zay nanambola nge efa navita nahazo nationalité hafa na nahitahita nazahoana taratasy mialatsiny amin'izany fa raha ohatra zany ka zazakely teraka apatride de iandro 20 taona izy zany tena hoe ampiseho ny finiavany sy ny zavatra tiany atao de ahoana zany ny zolombelona tsy afaka hitsapo tena zany io zazy io satria tsy gasy le resaka nationalité nge tsy de tena hoe citoyenneté fotsiny les protections de l'état zay ny tena marina fa reo olona reo raha tena izy mety mahatonga azafady crise sociale olona sady tsy avelanao mivoaka satria tsy manana an'le nationalité tsy manana papier tsy manana ininy tsy avelanao manao ininy tsy manana azo tsisy zavatra azony atao de inony raha ny tena marina mety hoe lasa voatery manao zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny zareo voatery tsy na satria tsy maintsy miaina fa de inona moa no de hitako hoe zareo ary raha hoe reo communauté reo hita fa na noho ny situation misy anazy amin'izao ary de ohatrany hoe mbola niezaka toujours ohatrany hoe nanara-dalàna sy nanao zavatra zay mety miezaka amin'ny s'intégrer de afaka jerenao cas par cas tokony asiana critère le izy marina fa tsy hoe zay olona rehetra satria BDP koa tonga avy any hoe ie zay apatride fa te azo ty zom-pirenena gasy zay me marina fa tena tokony misy an'le rafitra mampiseho hoe tena apatride marina ve manao contrôle zay nge le rafitra napetraka ty lalany ty na de des UR nisy an'izay rafitra zay rafitra zay mbola tsisy hatramin'izay ka tsy afaka mihitsy ny zareo ary anao démarche ahafahana ahazo naturalisation zay ary tsy intégration fa ahafahany zareo mahazo naturalisation satria na le procédure ange saritra andriamatoa maître afaka ataonao fohifohy le satria fa mihoatra sy mahazo mihoatra fotoanatsika misy efa nitenendrareo moa zany fa saika hors sujet kely ny andriamatoa Macalfons teo saika fa tsy ataontsika hoe hors sujet satria samy nahazo nationalité malagasy aby na le naturalisation na le fa le naturalisation malagasy le naturalisation olona vahiny fa reto efa teto efa nitenenina teo hoe ny razambeany ary efa teto fa ny zavatra tiako tenenina de tsika zany hatramin'izay efa tsy mpanara-dalàna reto misy olon-dalàna be de be eto maromaro tsy mpanara-dalàna raha jerenareo tamin'izay nianatra tany akatso misy an'le hoe hiérarchie des lois antanatohatry ny lalàna zany de ny ambony indrindra de ny lalàna iraisam-pirenena zay vao midina ty ambany aty no hoe constitution tsy zay lalam-pandrenana aloha dia ahoana raha reto lalàna iraisam-pirenena sy ny avitsika tsy ampiaritsika mihitsy raha mba ampiarina fotsiny ane farafaratsiny zany ampiarina de eo vao ho hita hoe manahoana nisy ve fanavakafana sa tsy fanavakafana fa le lalàna tsy ampiarina raha ampiarina le izy efa tamin'ny taona 90 na 70 ary efa tsy nisy tsony zany apatride zany tonga de fantatra hoe ry vahiny ry tsy vahiny
nefa ao anatin'ilay lalàna misy an'izay fanavana izay indrindra raha matomina rakotoarin-drasata aminao, inona ary no tokony hovaina ao anatin'ilay lalàna raha toy isika ka manana an'izay eritreritra izay hoe anome an'zo-pirenena malagasy an'ireo le tsy manan-tsata amin'izao fotoana izao reo, inona avy le tokony hovaina ao anatin'ireo le lalàna reo? Ny lalàna ambony indrindra eto amintsika dia ny lalam-pandrenana, ary ny lalam-pandrenana dia milaza ao anatiny ao fa ireo fifanarahana iraisam-pirenena izay niratifie Madagasikara dia ambony kokoa no lalàna anatiny. Raha tsy diso koa ao anatin'ny andininy fahaenina angambany izay ao anatin'ny constitution antsika milaza hoe ny firenena malagasy dia firenena tandalàna manaja ny principe ny égalité sy ny non discrimination. Raha ohatra nampiaritsika izany tokony efa ela io code de la nationalité atsika io no efa novana, ary mampanontany tena ny enony ady hevitra teo fa maninona moa izy io mbola tsy niova hatramin'izay. Ny code de la ny resaka nationalité zany amiko zavatra mivoatra, dika ve zany fa amintsika malagasy tamin'ny taona 90 mbola malagasy amin'izao 21e siècle izao. Ny frantsay aza ozy isitsika teo laza amin'izao fotoana zao tratran'iny vay mararina azo anazy iny izy ireo définisiavana indray ny nationalité frantsay efa impiry no natao niova ny code de la nationalité frantsay hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny antsika efa tamin'ny taona nazahoantsika indépendance mbola tsy niova foana nefa. Dia tsy piako kely fa efa nolazainy tatsy ny an'ny frantsay le hoe tsoahana nationalité an'le olona manao an'ireny terrorisme reny ny frantsay manana nationalité hafa no afaka tsoahana nationalitéany, fa reo le hoe frantsay fotsiny tsy afaka tsoahana ny nationalitéany satria frantsa koa dia ohatrantsika rehetrarehetra mpikambana ao anatin'ny firenena mikambana efa ifanarahana eran'izao tontolo zao zany hoe tsy tokony isy olona ho lasa patrida izany na ho teraka patrida izany tsony. Misaotra ny mihina rakotoarin-drasata antany an'Andriamatoa raha Samuely Andrianirany any, inona raha no ezaka tokony ataontsika malagasy indray ahafahantsika manaiky fa tsy ireo le malagasy eritreretintsika amin'ny ankapobeny amin'ilay hoe endrika mihinana ravitoto araka ny tenenin'ny prince eo teo ny malagasy fa misy ahafahan'ireo le efa nonina manana razambe mipetraka teto Madagasikara. Disika raha eny amin'ny tontolo ifotony tsy mipetraka io fanavakavahana io. Tsy mipetraka io fanavakavahana io amin'ny tontolo ifotony. Ireo le azetika vahiny ireo tena miara-miaina amin'ilay olona manodidina azy. Miara-miaina tanteraka amin'ilay olona manodidina. Fa le resaka lalàna lazaina atao tena sakana lehibe. Ny zavatra misy dia ny fanjakana malagasy mihitsy no tsy manaja ny lalàna no katoavina. Any nipetrahan'ilay izy. Misy ataontsika hoe volavolan-dalàna manavaozana an'izy io ny code de nationalité io fa tsy tafavoaka hatramin'izao. Inona ny antony? Paraingo hatramin'izao tsy tafavoaka ilay izy. Hoy izy ny sakasakana any amin'izy. Indrindray mantsy misy mandalo izy amin'ny firan-kevitry ny gouvernement talany. Mandalo amin'ny conseil firan-kevitry ministre tsy lany. Mbola tsy mandalo ny assemblée akory zany dia fa any dia fa amin'ny sakana. Ka ny Malagasy fanjakana malagasy tsy manaja ireo fanarana izay efa nakatoaviny. Any ny tena fofosta zany raha ny zavatra fijeren'ilay izy. Amarantsika azy angamba tena izay tokoa hoe prince hoe any fotony tsy misy an'izay le fanavakavahana izay ka any amin'ny lalàna sy ny fanajana lalàna mihitsy ny tena tokony isy ilay ezaka fa aty amin'ny ifotony aty am-pona tsirairay tsy misy an'izay ezaka tokony atao zay. Tsika ny atao Madagasikara raha namenomenina raha ny ifotony fa rehefa hanao an'izay ataony ny any amin'ny ambonimbony any dia mety ilay izy. Dia ny tena tiako hatongavana aminao zany isika mba entina zany hoe andresena lahatra hoe ahoana ny fomba anampiana an'ireo olona tsy manatsato ireo ahazo ny zoam-pirenena. Dia tonga dia any amin'ny mpanao lalàna tsika no mitifitra zany no mamantana hoe ataovy mba jereo zareo dia mba ataovy zay azahoany zareo zoam-pirenena satria tsika malagasy zany mirehare hoe manana an'izay hoe fitiavana, fihavanana, tia mihavana, tia mifanampy, trano atsimo sy avaratra zay tsy maleky alofana ohatrohatr'izay. Fa rehefa tena mandinika tsika ataontsika hoe misy olona be dia be hitatsika eny tsy manana zoam-pirenena mihitsy izy dia tsy manana zo hiasa zany ny olona, tsy manana zo hitsabo tena izy azonao.
dia izy vetivety kely fotsiny aloha izy asaina foana mandoha vola azonao mahafana mipetraka eto amin'ny tanàna eto Madagasikara zay nge le olana zareo nefa tsy manam-bola dia zay foana le tiako averimberina hoe tsika zany tokony mamantana be any amin'le tokony alehantsika hoe mba miteny amin'ny fanjakana zany tsika rehetrarehetra mba hoe karazana leader d'opinion rehetrarehetra mba miteny amin'ny fanjakana hoe mba jereo reo olo reo fa tsy mety mihitsy le zavatra efa lalàna efa tamin'ny 1970 nge le napetraka mbola ianantsika amin'izao araka ny teny Minarakotonandrosata teo dia hatramin'izao ve ny olona niteraka tamin'ny 1970 rehefa manan-jafy kely Andriamatomaka Alphonse 30 sekondra farany tsy le mahely azy no inona ny lalam-panorenana amerikana nisan'ny atitra indrindra fa rehefa le misy volonté sy misy finiavana hampihatra ana dia zay volonté tsisy matohatra amin'izao tsy ny ahiko zany 30 seconde zao ny ahiko dia zao tena hoe jereo le sotoavana mamalagasy ny atahorana dia zao sao dia ohatra ny any France miakatra ny Front National le phénomène de rejet hisy eto amintsika eto zay ny ahiko zay zavatra zay ka ainga anie mba jereo araka ny tokony izy fa tsy miappliquer zay zavatra tapaka any eto amintsika eto fa io phénomène Front National any français misy antony io Minarakotonandrosata 30 sekondra farany tsy teny amin'ny anaran'ny Nations Unies akoriny fa narehan'le resaka sy ohatr'izany resantsika teo dia inona moa ny antony insister ny firenena mikambana amin'io hoe droit à la nationalité io voatsidika teo fa amin'izao fotoana izao inona ny zavatra afaka ataontsika tsy misy kara-panondro tsy misy document d'identité zany eritrereto ny fiainantsika tsirairay raha tsy hohana amintsika ray volana fotsiny ny kara-panondrontsika ny zo rehetrarehetra amin'izao fotoana izao zoanao hianatra zoanao hiasa zoanao hitsabo tena zoanao hivezivezy malalaka sy ny sisa dia miankina avokoa amin'ny fananana zo-pirenena ny firenena mikambana tsy miteny izy tsy mibaiko ny firenena izy akoriny hoe omeo nationalité ty na omeo nationalité ty ny azo fotsiny dia hoe tsy tokony hisy fanavakavahana ao anatin'ny lalànanareo tsy tokony manaja ny égalité ny lalàna miatra anatin'ny firenena anankiray ary indrindra tsy tokony misy olona ho teraka patride izany tsy misy tokony olona ho tavela patride izany Ny Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés na UNHCR dia nametraka tanjona hoe farafatarany 2024 tsy tokony hisy olona patride intsony ka namoaka torolalana izy mangataka ny firenena rehetra hanao ezaka entina tratrarana an'izany tafiditra ao anatin'ilay torolalana no hoe tsy tokony hisy aza teraka patride intsony mba tsy mitombo aloha ny isan'ny apatride ny ankabeazan'ireo apatride maneran-tany koa dia manana fifandraisana mafonja au moins amina firenena iray ka tokony havadika lien juridique amin'ny alalan'ny fanomezana nationalité izany misaotranao Minarakotonandrosata Andriamatora Samuel Andreniray 30 sekondra farany fa efa nihoatra ny fotoanantsika any mihoatra fotsiny tany Kenya zao dia misy ireo ataontsika ankizy nubianina zay ny razambe nefa taona maro mihitsy mipetraka tany Kenya dia tsy mino fanjakana kenianina ny zoma olo-pirenena kenianina dia misy fikambanana ataontsika hoe fiarahamonim-pirenena tany Afrika nitoro ny fanjakana kenianina manoloana io zavatra hoe tany Addis Abeba hoe maninona ireo azaza reo no tsy menareo zoma olo-pirenena kenianina nefa efa firy taona mipetraka tany nampanatsona ny fanjakana kenianina intelo misesy nampanatsona ny komity afrikanina misana ny zony ankizy tsy namaly zareo ny afarany dia namoaka ny ataontsika hoe karazana fehi-kevitra ny komité afrikanina momba ny zony ankizy teo anaty fivoriam-be ny firaisambe afrikanina ataontsika hoe nangataka ny fanjakana keniana amoaka azany anome io lalàna ataontsika hoe zoma olo-pirenena keniana ireo zaza reo dia niteny fanjakana keniana maniny zay ny alaina baraka eo mason'olona ohatran'izany tsy azo natao mangintina iveo io zavatra io zany rehefa tsy mahazo zany le olona eto amintsika raha sanatria ny fanjakana malagasy ka minity ty anime azo ataony hoe nitoro ny fanjakana malagasy eo misetra raisy-pirenena fa izany hoe ny mpitsara malagasy ny avoka malagasy tsy te hampiatra ireo fanarana raisy-pirenena zay no akatoavy fanjakana malagasy nefa reny ambony no lalàna anatiny zavatra mahagaga ihany le zatra hoe fanania atao ve sa Andriamatora mety ny zavatra angatahako fotsiny dia tsotra ampiaritsika ny lalàna iraisam-pirenena dia ampiarina le izy dia hahazo ny zoany ireo olona tsy manatsata eran'ny Madagasikara maro amin'izy ireo no mifanerasera amintsika ireo fa tsy fantatritsika satria izy tsy teny
izy tsy teny araka ny teneny madame Olivia teo fa reo mila ny izo io io zany tena ilaina ampiarina ny aingana indrindra zany hoe araka ny teneny madamina teo eo to amin'ny 10 taona moa ny tenen'ny firenena mikambana esorina ny olona atao zay ampifonany io olona tsy manatsata io dia izay zany tokontsika Madagasikara zany no tokony ohatra voalohany satria inona ataontsika Madagasikara amin'ireo firenena 7 reo any arabo tsika rery tsy arabo am'ireo tsika ve inona ny idirantsika am'ireo tokony ampiseho amin'ny Malagasy atsika misaotranao André Matoa Ahmed, maître Olivia Rajerson. Amiko zany le code de nationalité malagasy hoe fa tokony hiova amin'izay tsy amin'le resaka patridie fotsiny fa na amin'le resaka fanavakavahana amin'ny vehivavy amin'ny ankizy satria ahoana ny ankizy sasany légitime tsy mitovy amin'ny ankizy légitime amin'ny handicapé fa maninona zany raha asiana enquête médicale visite médicale raha ohatra zany ka hoe misy aretina na ohatr'izany zany dia tonga dia hoe discriminatoire le izy tonga dia avahana zay olona mety manana fahasembanana hitako hoe tokony hovaina fa le fiovana koa tokony atao tsara sao dia zavatra ratsiratsy kokoa sao dia zavatra ampidi-dozantsika kokoa ny zavatra mivoaka ao ka io lalàna io zany raha hoe hamoaka lalàna vaovao dia tena tokony misy étude économique sociale politique ary tokony asiana mesure d'accompagnement dia zavatra vita sy zavatra azo atao no apetraka fa tsy hoe ametraka hoe bureau ohatran'izao hoe na ho asiana zavatra nefa avy eo tsy ho hitsangana akory dia zay zany fa tokony hoe zavatra mipetrapetraka tsara amin'izay fa tsy copie-coller dia misaotra misaotra ny maître Olivia Rajerson, André Matoa Randriakoto Chaine. Io apatridie io dia olana iraisam-pirenena izy io maneran-tany izy io ary niraisiny firenena mikambana ho priorité izy io tatoato zay Madagasikara anaty firenena mikambana gamba fotoanany zao any Madagasikara anatsarany ny imaginy eo anivony raisam-pirenena zany ka za mahita hoe tokony ho amboarina amin'izay ny famaritana ny mahamalagasy famaritana vaovao zany mba hifanaraka an'ireo lalàna amin'ny fehny zon'olombelona zay efa ny ratifieny Madagasikara reo ny apatride averinako ihany tsy indreko ihany fa tsy vahiny donc tsy naturalisation tokony ho ataontsika fa intégration misy frantsa anankiroa eto amin'ny océan Indien Mayotte ny anankiray La Réunion ny anankiray reo olona reo fo reo afarany rehefa tsy tiantsika ny intégré anazy amonjy amindreo frantsa anankiroa reo izy dia exploiteny fotsiny Madagasikara za zao maheno farany teo fa hoe diso radiso somakolo ohatra ny efa nanala ny siège social ny eto Antananarivo fa efa nafindrany any Mayotte Madagascar des lieux d'exploitation fotsiny tsara le terme lieu d'exploitation to mazava tsara zay ka anao an'izay daholo reo olona mpanambola rehetrarehetra reo dia le zavatra le atahorantsika hoe hitrandraka Madagascar fotsiny izy ho tonga amin'izay tsika vesatra reo olona reo rehefa tsy manana nationalité fa tsy ho vesatra Madagascar tsy reo rehefa omena nationalité fa ho lasa poumon économique atsika indray izy zay ngamba nanahy farany misaotra anao André Matoa Randriakoto Chaine misaotra ihany koa atsika nandray anjara tamin'ity aty hevitra androany ity somary fohy ny fotoana natokana ho atsika fa mino fa mbola misy ihany koa ny fotoana ahafahana manao aty hevitra tahaka ity androany ity aty hevitra amaritantsika hoe iza moa ny malagasy satria André Matoa Randriakoto Chaine atao dia niteny hoe ilaina angamba ny famaritana vaovao izany mahamalagasy izany ao anatin'ny lalàna ny ombonantsika teto angamba ny filazana hoe tsara hovaina io lalàna mife ny fizakana ny zoam-pirenena io asiana mesure d'accompagnement nefa araka ny tenin'André Matoa maka Alphonse sy maître Olivia Rajerson nisy voalaza teto mihitsy ara moa hoe rehefa misy ny tsy fanarahan-dalàna isa-tsokajiny tsy fametrahana ireny rafitra ireny dia azo atao mihitsy ny mitory ny firenena malagasy izay tsy manaraka ny lalàna iraisam-pirenena efa nankatoaviny eo amin'ny sehatra afrikana na eo amin'ny sehatra izao tontolo izao tsy ho tapitra ny resaka mikasika ity hoe iza moa ny malagasy na iza no tokony hizaka ny zoam-pirenena malagasy santatra ihany ny androany iny mbola itoy ny aty hevitra atsika malagasy ny safidiny amin'ny hoe hovaina ve ny lalàna mifeny fizakana ny zoam-pirenena malagasy sa ho tazomina ho ampidirina ho hizaka ny zoam-pirenena malagasy ve ireo tsy manan-tsata monina eto Madagasikara isaoraka ihany koa izay rehetra tonga nanatrika ity aty hevitra ity androany isaorana ianao nanaraka ny fandaharana sy ny aty hevitra manoloana ny vata fahitalavitra
ampisaitsaina atsika anie ny fandaharana androany iza moa no malagasy. Azavaiko aminareo eto ny mahazo an'ireo apatrito tangan-javatra mampalahelo iray eto Madagasikara. Ia, malagasy ohatranao izy sady namana no avany tsara velona aminao ary mpiray tanindrazana monina ary teraka teto Madagasikara nefa atao akilavao no sady atao anjorom-bala. Malagasy saina izy, malagasy fo olombelo ohatranao nefa tsy manan-jo fa velombelom-pona sanatrito ny biby zaly marary iaina anaty mangidy. Bate androso izy, bate ivoatra, bate hiasa hianatra saingy tsy afa manoatra nefa malagasy mahay miteny malagasy fa mangasy azy fa tsy misy taratasy. Majareo anele avantsika fa mijaly sy mampalahelo tsy mba misy andro mipalika fa de very fanambola velo fa miaina ao anaty fijaliana tsy mba manana tobizina ka mila fanampiana ho ale fianakaviana fa tavela ao anaty fahorina. Izy reo aneka malagasy oneto amty firenena nefa tsy nomena taratasy ailikilika siosena tsy afaka miana ohatry ny olona rehetra tena mampalahelo mahonena tsy afaka manao ny inona amin'ny fianana satria tsy mizaka ny zo-pirenena nefa teraka teto de mipetraka eto de miveloneto rakoa milevoneto afaiza ho an'ny fiaviny malagasy izy rehefa tsy vahiny fambakontreo izy rehefa tena mila fanampiana fefa mafy loatra ho an'ny fijaliny ka mananga mavesatra nareo fanjakana majereo izy fa mijaly tena mijaly izy fa jereo mavontreo izy fa marary tena marary izy fa vontreo tena mijaly izy fa jereo izy fa tsy mba misy tsy misy piaro nefa neny fianakaviany sy ny razambe nefa niaina teto Madagasikara nandritry ny taonjato maro efa eny izy ireo no nanatena mba homena zoom-pirenena saingy risy fa mandraky ty ny androany mbola ilika ihany fa hoe tsy teratany tsy maintsy mandovola be foana mifanjakana anaovana taratasy vonjomaika mba ho ara-dalàna faran'izy tabidalakale satria tsy manam-bola be de lasa sans papier. Majareo anele avantsika fa mijaly sy mampalahelo isika malagasy tsy masika fa manaja ny zon'olombelo de manaja ny firaisankina tsy manafaka fiaviana ka andore mba ampina ho ale fianakaviana fa tavela ao anaty fahorina. Izy reo aneka tena kasy aveto Madagasikara nefa tsy nomena taratasy ahafahan'izy reo mba miaina tsara tsy afaka makany an-dakilasy reo ankizy ka le mampalahelo mahonena tsy afaka mahitasa ihany koa ireo lehibe ka le tsy afaka mamelo tena satria tsisy taratasy de tsy maintsy miafe miaritra amin'ny mafy ireo zanaka manjafe tebiteby lavakidakida no mahazo ireo apatrida ka mbakontreo izy ireo fa tena mila fanampiana fefa mafy loatra ho an'ny fijaliny ka mananga mavesatra nareo fanjakana mbajereo izy fa mijaly tena mijaly izy fa jereo mavontreo izy fa marary tena marary izy fa malagasy malagasy fo olombelo loatranao tena mijaly izy fa jereo bate ivoatra